firy taona ianao zay tao am' jesosy sa mbola tsy ao ianao raha mbola tsy ao ianao miazaka zaingana fa mbola misokatra ny varavarany lanitra mbola misokatra ho anao ny lanitra mbola afaka mandray ny anjaranao ianao ary mandray an' jesosy ho anao zay tsy mbola nandray ny famonjena de jesosy kristy zany io tsy resaka mamonjy fotoana io tsy resaka maketo bobo ao io tsy resaka miditra am-piangonana io tsy resaka manao asa fanompona sy ny tariny fa io resaka fibebahana marina io resaka fiakenany fahotana io resaka fahafoizana ny fahotana ary fanekena ny fanadioman' jesosy amin'ny rany fanoranao tena tanteraka oan' jesosy ary manaiky an' jesosy anapaka ny amponao zay a no fahanao miditra ny fanjakany lanitra satria voasorana hoe raha tsy ateraka indray ny olona tsy mahazo mahita ny fanjakan'andriamanitra raha izay efa nateraka avy any ambony ve ianao efa nateraka avy any ambony ve ianao efa nanolo tena ho an' jesosy ve ianao efa nibebaka marina ve ianao nafoy fahotanao ve ianao ary fehiverina am'izantsony sa sao sanatria olona mbola miainao anaty loto mbola miainao anaty fahotana mbola miainao anaty eritreritra maloto fisainana maloto toe-poratsy tsy miditra fanjakan'andriamanitra ianao na maketo ambobo ao foana ary kanefa ny sainao mbola maloto nefa ny fonao mbola misy loto nefa ny ao anatinao mbola misy fahavetavetana tsy miditra ny fanjakan'ny lanitra ianao fa mila mahafoy ny fahotana ahoana ny voasoratra zay manafina ny fahotany tsy amino fa zay mitsotra ka mahafoy fa tsy hoe mitsotra dia mbola miverina fa mahafoy no mahazo ino mahazo famindrapo mahazo famelan-kelika zay baziny zay no hidiranao mifanjakan'ny lanitra aloha efa nametraka amin'ny compteur miverina zéro ve niditra tao am' jesosy ve niditra tao am' jesosy ve niona tamin'ny jesosy marina ve niaiky ny fahotany ve natsapa marina ve fa indrisy olo mahatra izy anao nafaka amty tena ny fahotana ity mila an' jesosy ianao mila an' jesosy ianao tsy famana olana ihany tsy ho azonao fahasalamana tsy andresenany atao tany fa indrindrandrindra ary ny tena fotiny hidiranao ny fiainana mandrakizay azonao famindrapo avy amin'andriamanitra atonganao vita fihavanana amin'andriamanitra averika any zay tsy eto ambobo ao mpamonjy tsy ambobo ao mamonjy toerana ihany zany fa ny zava-dehibe ianao miaona am' jesosy kristy halleloia ny zava-dehibe dia ianao miaona marina am' jesosy kristy ianao mibebaka marina ianao ran'olo tena ho an' jesosy fa ny toerana ihany fa ny ambaro am'le toerana no enoy sy raiso tsy zany jesosy kristy halleloia mila vita fihavanana amin'andriamanitra amin'ny alalan'i jesosy mila nan'olo tena ho an' jesosy mila nafoy ny fahotany ary tsy miveriberina am'izany tsony tsy manao kilalao ny fiainam-panahy tsy misakisaky fahotany fa io rehefa ota dia ota io rehefa tsy sitrapon'andriamanitra dia tsy sitrapon'andriamanitra io rehefa mampiasa ny sabatra matony tenin'andriamanitra namara hoe maranitra mihoatra no ny sabarorolela verina sy mahery dia ampiasaina zay sabatra ampisaraka ny marina sy ny diso ampisaraka ny maisina sy ny mazava ampisaraka ny ota sy ny famasinana mampiasa ny sabatra venao tadidio fa ny fiadina rehetrarehetra ao anatin'ny baiboly ny fiadina rehetrarehetra ny mena ao anatin'ny efesiana dia ny sabatra no entinao a miataky tenin'andriamanitra zay tsy zay le voalaza teo tsy zay le voalaza teo nandeha ny defi an' jesosy sy ny devoly tao anefitra tamin'nakalafana azy devoly koa na mba nampiasa ny baiboly devoly koa mba nampiasa tenin'andriamanitra dia jesosy koa nampiasa tenin'andriamanitra zao zany le avana mbola verika any zao zany le fotoanany confusion zao e zao zany le fotoanany tena hoe mifakaroaro be zao ary lera zay njoary teo raha tsy manana ny esprit de révélation ianao fa nahany fanambarana ianao dia ho very ianao ho voafitaky ianao fa ny devoly koa mampiasa ny baiboly io inona nampiasainy devoly ahoanao zay izy
raha zanak'andriamanitra ianao izy le manino mienjerahany ambony avy any ambony mienjerahany ambany any fa voasoratra hoe ahoa izy andiki ny anjeriny aminao ahoana zany ioko tokoa ny tenin'andriamanitra toraka ilasaka rehefa miteny tenin'andriamanitra izy andidi ny anjeriny aminao tsy izay rehetrarehetra tenin'andriamanitra tsy zay rehetrarehetra milaza tenin'andriamanitra tsy zay rehetrarehetra milaza an' jesosy de le kristy voaombo tao aloha fanderenana zao tovo zao tandremo zay no mila iambenana zay no mila nanana ny fanahany fahafantarana donc evakitsika le nakana fanahan jesosy Matthieu toko faefatra Matthieu toko faefatra andininy voalohany teny amarako eto voalohany zany aloha zao zay lazaiko zao hoe fanontaniana voalohany teo hoe efa voasoratra ny an-danitra ve ny anaranao zay zao resantsika zao efa nibebaka ve ianao efa nanolo tena ho an' jesosy ve anao efa nateraka avy any ambony ve ianao zay aloha ny fanontaniana mipetraka zay mila valiny Matthieu toko faefatra andininy voalohany ary jesosy dia nentin'ny fananaka ny anefitra mba alainy devoly fanahy ary nifady aminy efapolo andro sy efapolo alina izy koa aloha ny afaka zany dia naona dia nanatona ny mpaka fanahy ka nanao taminy hoe raha zanak'andriamanitra ianao dia teneno ho tonga mofo ho reto vato reto fa izy kosa namaly ka nanao hoe jesosy kristy no miteny hoe voasoratra hoe tsy mofy any no veloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'andriamanitra amen ray zéro zay ao ray an' jesosy zéro an satana faharoa ary devoly nitonga azy nakany amin'ny tanàna masina ka nampitoetra azy teo atapo ny tempoly dia naonao taminy hoe mianjerahany ambany any fa voasoratra hoe izy no alidiny anjeriny ny aminao ananao koa ny devoly hoe voasoratra hoe tanao devoly pakatahaka nanao jesosy voasoratra hoe dieu koa manao hoe fa voasoratra hoe izy adidiny anjeriny aminao ary eny an-tanany no hitondran'ireo anao fa anao ho tafitohana amin'ny vaton-tokotrao hoy jesosy taminy voasoratra hoe komba zany any komba zany voasoratra hoe ko zay izy voasoratra hoe ko aza makafanana Jehovah Andriamanitra ao firy zéro zay roa zéro zay roa jesosy ke andiny favalo ary ny devoly nitondra azy indray nakany tendrombohitra avo de avo ka naneo azy ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo zao mba mivonana dia nanao taminy hoe izao rehetra zao a dia omeko anao raha ihany koa ka eo anatrehako anao fa ho jesosy taminy roasany jesosy amin'izay fa ohatra ny tena manirikiry azy mandehany ianao satana mandehany ianao satana fa voasoratra hoe aonare voasoratra hoe Jehovah Andriamanitra ao miankofanao ary izy rery any no tomponao firy zéro telo zéro alleloia telo a jesosy devoly nandeha tany naleany tany dia ahoana nanao devoly dia nanao azy devoly ary ireo nisy anjery tonga karanompo azy halleloia halleloia Korintiana faharoa dia milaza hoe isaorana hoe Andriamanitra zay mitondra antsika tahaka ny fanaony zay avy nandresy ary raha nandresy jesosy dia mamparesy anao koa izy fa ny andresenao dia tenin'Andriamanitra ry avako toy amin'ny resaka teo ao ambavanao ve ny teny ao amponao ve ny teny fisakanano isan'andro ianao dia atake foana ao an-tsainao misy saina miforona ao petraka ho azy eo anao dia misy saina miforoporona fotsiny ao marina sady iso dia amin'iny ianao no mampiasa hoe voasoratra hoe felohy tenin'Andriamanitra ny ao anatinao anao anapaka ao tenin'Andriamanitra mitsoka aminy zay niso rehetrarehetra misy olona hitanao tampoka dia mitesta tampoka amin'ilay olona ianao tsy
tsorontsy vetina anao toerana eo dia tezitra dia takitona daholo ty tamin'ny 2003 sy 2000 ty marary ny fonao malahelo anao tsy adiniko angano nataony efa ianao fa ao am' jesosy zao misy zany sa tsisy am'izay fotoa zay anao voasoratra hoe tiavan' Jehovandriamanitra ao fonao rehetra tiavany namanao takanteranao mamelaza nanao eloka taminao ary tiavany fahavanonao ary mivavava zay manisy ratsy ianao mampitonga zanak'Andriamanitra ianao voasoratra hoe mila manay ty tsika rahasaina bavy isaky mihetsika zany amin'iny herinandro iny dia fa voasoratra hoe ao anatinao teny moa izy fa tsy aty amiko amen na satsy amen ao amavanao teny ao anatinao teny noho izany azakazaka hoe zany ianao koka ty amiko za koa ny azakazako am' Jesosy maninara miazakazako am' Jesosy alleloia ho fantatrao ny marina marina nafaka anao tsy mandefa ny tiana lazaina amintsika tahaka lazainy joary teo dia zao tiana isika mba halala an' Jesosy tiantsika mba hafantatra an' Jesosy tiantsika mba hiankina am' Jesosy alleloia voasoratra hoe roasy n' Jesosy dia voly lasa izy nandeha tany combat zany eto amin'ity tany ty combat mbola mito io anisan'andro dia combat fa zay manana an' Jesosy mandresy amin'ny combat raha resy ianao dia mieritrereta iza ny resy eto so iza zany mandresy eto dia iza zany zany fa resiny tsy resiny tsy haitsonareo a mbola anaty combat mbola tsy vita le combat mahay resaka Jesosy mampandresy manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiatsika manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiatsika iten'Andriamanitra io ny raiso iten'Andriamanitra io ny fikiro iten'Andriamanitra io ny mampandresy ianao ny tena ny kely ery raha ny tena matena mamofo e raha ny saina maolona raha am'izao itsika rery zao hoe amin'ny mamofo e fa mila le fanahymasintsika mila le tenin'Andriamanitra halleloia ray zay nampandrisy Jesosy teto dia io le tiako tenenina teo hoe rehefa mamaky ianao tantarany Josoa ny tantarany Josoa dia resaka adiny tao satria mission napetraka tamin'ny Josoa dia zao nandimby amin'ny Mosesy ny mission an' Josoa dia hitondra ny zanak'Israely hiditra anao tany Kanana zay mission an' Josoa io tany Kanana io nefa tsy foana io efa misy mipetraka ao ary voasoratra hoe géant tao ngeza tao lehibe ny tao dia zay nanyrana ny Josoa fa rehefa nandeha ny ady reo Josoa reo nandeha ny ady Josoa sy ny ekipa rehetrarehetra dia tsy mandeha ny sentiment amen ahoana hoe rehefa mandeha ny ady tsy mandeha ny sentiment satria sentiment manino mamitaka ny sentiment mamotika nitsetra foana ndry tiva dia ho voloko tiva dia ho tsatohako sabatra tiva dia ho aliko mamily anao amin'ny famarinany tenin'Andriamanitra io sentiment io io sentiment io raha nabavy rahalahy tandre amin'ny sentiment ny sentiment akory tsy voatery hoe tsy isy e lasa tsy olombelona indray tsika raha tsy isy sentiment fa ny sentiment feheziny fanamasiny feheziny tenin'Andriamanitra zay hoe l'homme spirituel mandeha araka ny fanahy fa raha sentiment ny anaovanao zavatra korotana ambony ambany fiainanao io raha sentiment ny anaovanao zavatra tsy zavatra mipetraka eo dakora zany enareo io sentiment io tsy mivoaka mandeha miady raha be sentiment na namody ozy ny Gideon na namody lora sentiment rehefa naniraka Josoa dia zao vonoy daholo zay hitanareo ato amin'io voasoratra amin'ny Jeremia voaozina zay mampirina ny sabany tsy hamono ona ny fahazahoanao azy voaozina zay olona mampirina ny sabany tsy hamono atao inona zany io sabatra io hamonona zany io sabatra io
fa efa zavatra ara-panano raisitsika amin'izany. Raisinao ny fiain'Andriamanitra io ampisarahanao hoe inona ny silapon'Andriamanitra, inona ny tsy araka ny tenin'Andriamanitra, inona ny marina, inona ny langy, inona ny mety, inona ny diso, inona no tsara, inona ny ratsy. Tenin'Andriamanitra no raisinao anatin'izany. Fa nisy fotoana tato anatin'ny baiboly tato be da be sentiment tato. Misy an'izany hoe iza moa le alohan'ny andeha hiady tamin'ny ay iakana efa hoe vonohy daholo araza misy zavatra tazomina, mbola mitazona izy, mbola mitazona izy. Rehefa mitazona izy izy ilay nahita hoe zavatra nafinahitra, zavatra tsara le izy. Misy ara moa sasabonde tena atao fanatitra ho an'i Jehovah. Ndraindray izy mody motif an'Andriamanitra izy mba ho an'Andriamanitra tia. Andriamanitra efa tena vonohy arigano. Tazominy tao le izy no tonga ny ady aveo adversera tokony ho resy amin'ny tena raha oharina amin'ny isa, raha oharina amin'ny tanjaka, faible zany adversera zany. Rehefa tonga teo nefa resiny zanaka Israely be da be maty lasa nody fotsiny satria nanino izy tsy fankatoavana tao amin'ny film. Sosoa toko fafito anao mahita an'izany na toko fafolo andeha ady ianao nefa ianao misy sentiment, andeha ady ianao nefa ianao misy ota, andeha ady ianao nefa ianao tsy réglo tsara. Aza manao mission raha tsy réglo, aza mandeha mitory raha tsy réglo, aza mandeha raha tsy mahazo mandaha hoaniny devoly mata fotsiny tonga de verina valy ianao tonga daholo ty aretiny ty, verina valy ianao lasa manota be, verina valy ianao lasa mino, ka ianao tsy miambina, ianao anatin'ny fahotana nandeha mitory, tsy mandeha fotsiny etiketi-po fotsiny mandeha mitory sy mandeha miasa io, fa mila olona efa voarakitry ny fanahy, mila olona efa nahazo autorité, nahazo puissance avy amin'i Jesosy Kristy. Fa aza manandranatrana, aza manatran-katrana, ataovy azonao antoka hoe ato amiko ny fanahy, ataovy azonao antoka hoe nidiova Jesosy tamin'andro, ataovinao azo antoka hoe tsisy ho tatehirizinao ao. Amen. Fa raha nisy ho tatehirizinao ao dia ozy tenin'Andriamanitra misy zavatra voahozonao aminao, azany mahatonga ny tanan'Andriamanitra tsy mitoetra ao aminao. Any mieritreritra ao any, any mitoeponao any, aloha loharan'i Jesosy, aloha loharan'i Jesosy ny ao an-tsainao, voaka tsy kelikely ao. Voaloharan'i Jesosy ny ao am-ponao, Jesosy any manoro inge le problème atao aminao. Jesosy any tenanao io tao ao fisainanao inge ny olana taminao. Fa io sentiment io tsy mandeha miaraka amin'ny Jesosy. Taky za kory Saoly. Hoe vonohy daholo, vonohy daholo, vonohy daholo. Vonohy ny biby, vonohy ny zavatra hoentina mbola nitahiry any izy. Rehefa nitahiry izy aveo lavoko Saoly ozy izy Andriamanitra. Ary nalahelo Samoly. Aveo Saoly niteny hoe natahotra ny vahoaka. Olona va nilakifisa Andriamanitra. Raha olona misitraka aman'olona dia tsy manompo Kristy. Mila mijorotsika amin'ny fahamarinana, mila mijorotsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Dia fantaniana apetraka indray dia zao, firy taona ianao zay nitao amin'i Jesosy. Firy taona ianao zay niaraka tamin'i Jesosy. Manahoana ny fahafantaranao ny momban'i Jesosy, manahoana ny fahalalanao ny momban'i Jesosy, manahoana ny fiainanao miaraka amin'i Jesosy. Mba efa me mitombo ve? Efa me mitoetra tsara ao Jesosy ve? Me mijoro tsara ao Jesosy ve? Sady mbola sahasa foana. Zay koa ny antony atongavany eto mba hatonga antsika handray tenin'Andriamanitra dia me mitombo ao Jesosy. Fa tsy mety raha hoe nitoerim-panahy ny fiainam-panahinao tamin'ny firy taona lasa. Toko hoe zazara-panahy no zazara-panahy foana amin'izao fotoana. Fa tokony mitombo ara-panahy tsika ao amin'i Jesosy. Alleloia. Ao amin'ny Petera faharoa. Petera faharoa. Toko faharoa. Petera faharoa toko fahatelo. Petera faharoa toko fahatelo andininy fito ambin'ny folo. Petera faharoa toko fahatelo andininy fito ambin'ny folo.
areonao fa namasina nzaka ao aminao dia ahafahanao mamoatra ny filaminofo, ahafahanao mamoatra ny sentiment, ary fantarino ny sentiment aloha hoe sentiment avy amin'Andriamanitra ve sentiment sitrapon'Andriamanitra ve zany sentiment zany aza le hoe zaka tiako tenena misy domaine maromaro satria tsika misy kazan'olona maromaro fa misy foana ny sentiment fa le sentiment anao zay hoe sentiment araka sitrapon'Andriamanitra sa sentiment aranofo sa sentiment tsy araka ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra ny manazavanao ny fanamasina no mbitsika aminao ary io mametraka ao anatinao sitrapon'Andriamanitra. Petera faharoa zany toko fahatelo andininy fa fito ambin'ny folo. Petera faharoa toko fahatelo andininy fito ambin'ny folo. Ko satria fantatrareo raha teo zany ry malala de tandremo fandrao ho voataona ny fahadison'ny ratsy fanahy anareo ka ho lavo hiala amizay iorenanareo. Avery tsara tena ko satria fantatrareo raha teo zany ny rahalahy de tandremo fandrao voataona ny fahadison'ny ratsy fanahy anareo. Mitaona io ratsy fanahy io, mitaona io ratsy fanahy io. Aza mieritreritra ianao fa epanenao eny an-dalana eny zay rehanao eny fa misy foana mitaonanao mamy ratsy. Aninona ozy izy ho lavo am'izay iorenanareo, ho lavo am'izay iorenanareo. Isa le iorenantsika le tavoany fanorenana zao tontolo zao Jesosy Kristy. Afaka maninona zany kay afaka lavo zay afaka miala afaka mienjera avy eo ke zany matompo ao ny teny an'io hoe tandremo fanao voataona ny fahadison'ny ratsy fanahy ianareo ka lavo am'izay iorenanareo. De dika zay mety ho lavo ratsy mitandrina, mety ho lavo ratsy mitandrina. Azotsika mila maninona zany tsika mila mitandrina, mila mitandrina sao de lavo am'izay efa iorenana, mila mitandrina sao de lavo am'izay efa iorenana. Kanefa mamitagabe ny fampianarana hoe senao tsy lavo zany mihitsy ianao tonga de efa Jesosy ianao de tsisy marobaka anao fa ianao minimanota ho lavo ianao mila miampiny ianao mijoro an'le famarinana ny tenin'Andriamanitra. Alleloia. De inona ny torohevitra ny tenen'ny Petera andiny fa valo ambin'ny folo fa mitombo amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana n'iza fahalalana ny Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy ho azy eny ny voninahitra ankehitriny sy mandrakizay. Zay ny afatra mipetraka ny tompo amintsika tsirairay avy. Fantatrareo raha teo zany inona moa ny diny Paoly Petera ny tenenina tamin'ireo fantatrareo raha teo. Raha mamaky ny Petera ianao de Petera milaza hoe nisy mpamana sandoka teo amin'ny zanak'Israely de nisy mpamana sandoka koa aminareo zay tonga saipetsy aminareo ka natonga anareo ivily hiala amin'ny famarinana. Zay iresaka varotra aminareo, zay iresaka zavatry ny tany aminareo, zay andala inamonjy de Jesosy Kristy. Zay ny tenen'ny Petera. Petera koa de teny hoe ho levona amin'ny afo zao tany zao ho levona zao rehetrarehetra zao. Petera koa de nilaza hoe raha miaritra fahorinareo noho ny amin'ny Kristy sambatra ianareo. Petera koa de nilaza hoe ny ao anatin'ny zavatra rehetrarehetra iainanareo de manamasina ny Kristy ho tompo ao anatinareo. Ary Petera koa de nilaza hoe misy folenana any an-danitra zay arovan'Andriamanitra, arovan-kerin'Andriamanitra. De hoy izy avy eo hoe fantatrareo zany ary de zao hoe tandremo fa sao de misy mamily anareo ka hiala am'izay iorenanareo. Ohatra hoe mitana zavatra sarobidy ianao zany de mila miaro mba tsy iarany misy andraikitrao zay. Mila fijoroana ianao, mila mitoetra anao amin'ny famarinana ny tenin'Andriamanitra. De inona ozy izy mitombo amin'ny fahasoavana, mitombo amin'ny fahalalana tsara an Jesosy, mitombo amin'ny fahalalana tsara an Jesosy. De zay le izy teo hoe tsy resaka amin'ny bibidio izy fa iresaka ny zanak'ondry. Mafantatrao ve Jesosy io? Mafantatrao ve Jesosy io? Izy Jesosy io aminao. Tamin'ny voalohany Paoly rehefa nitory de ozy Paoly hoe za tsy mieritreritra efa nahazo, za tsy mieritreritra efa tody
ozy izy hoe manadimy tany aloha dia miezaka manatratranomarika mba halalako bebe any Kristy. Dia rehefa divadiva ho tapotra ny fotoana ny ministèren Paoly sy ny fiainana teto tany dia hono sy Paoly fantatro izay inoko izy, fantatro izay inoko. Dikan'izay mila fantatro Jesosy. Ary isan'andro san'andro ianao mila mahafantatra azy. Tsy ho vitantsika ilay mandeha eto amin'izao olo izao ny ampafantatra hoe izy Jesosy. Voalaza teo hoe Jesosy zao dia voalaza teo hoe ilay Kristy voaombo fanorenana zao tontolo zao. Fa be da be ny olona zay voalaza ten'Andriamanitra hoe rikana ny oloko noho n'ino? Rikana ny oloko noho ny tsy fisiany fahalalana. Satria tsy ampy fahalalana an' Jesosy dia fitahan'ny olona. Tsy ampy vavaka, tsy ampy fahafianoan'ny fanamasina, tsy ampy fandraisana tenin'Andriamanitra. Fa mihaona radio foana, mihaona radio toriteny foana, farany vily lalana. Jery télé foana, jery toriteny amin'ny internet foana, farany vily lalana. Atria ao anatin'io internet io, ao anatin'io radio io, ao anatin'io télé io fangaro ao daholo ny vary sy ny tsy parifaly. Ka raha tsy manana ny fahafantarana ianao, raha tsy manana ny fanahy masina ianao, dia hivily ala amin'ilay niorenanao ianao. Hivily ianao. Ary be da be ny agent amin'ny devoly ao anaty fivavahana. Lazaiko anao zany. Be dia be ny agent amin'ny devoly ao anaty antoko-pivavahana. Ary ny devoly dia mataona olona bebe kokoa amin'ny alalan'ny fivavahana noho ny amin'ny alalan'ny zavatra tsotra. Azonao ve zany? Ny devoly dia mataona olona bebe koa ny fahaverezana amin'ny alalan'ny fivavahana noho ny amin'ny fiainana tsotra fotsiny. Noho ny amin'ny fiainana tsotra fotsiny. Fa mila fantatrao Jesosy. Mila fantatrao ny ray. Mila fantatrao hoe izy ianao. Mba hampiorona tsara anao. Fa ny tsy fahafantaranao tsara an'ilay inonao Jesosy Kristy, ary ny tsy fahafantaranao tsara hoe izy ianao amin'ny Jesosy Kristy dia mampandringa anao zany, tsy mampitombo anao zany, ary mety ahavery anao ary zany. Mety ahavery anao ary zany. Dikan'izay fantaro izy ianao amin'ny Jesosy. Fantaro izy Jesosy Kristy. Reo fantaro izy Jesosy Kristy. Iza ilay nahary zao tontolo zao. Ary fantaro izy ianao amin'ny Jesosy. Rehefa fantatrao tsara ny fahamarinana momba an'izay, olona afaka ianao, menaroso amin'ny fahafahana ianao amin'ny Jesosy. Raha itendray zao hoe fantatrao hoe iza tsara moa ianao amin'ny Jesosy. Fantatrao hoe izy ianao amin'ny Jesosy. Ao fa samy iteny, samy fampizara. Izy ianao amin'ny Jesosy. Amen. Iza koa? Pandofo. Iza koa? Sakaiza. Fofombady. Malala an' Jesosy. Zanak'Andriamanitra. Fantaranao an'izay. Ary izy Jesosy aminao. Data. Mpamonjy. Mpisolo vava. Mpisorona be. Mpanjaka. Mba tsy hainao tahaka an'ilay zanak'adala, zokin'ilay zanak'adala nge ianao. Hoana ataon'ilay zokin'ilay zanak'adala? Toetra teo fotsiny dia teo dia tsisy fifaliana, tsisy inona ohatran'ny gejainy hoe voageza ny dadako ity fotsiny. Tsisy fifaliana. Ilay zanak'adala ny tena lalala ny dadany, fa ny zanak'any zanona tao an-trano tsy nalala ny dadany. Azonao ve zany? Lan'ilay zanak'adala tany fananany rehetrarehetra lova, efa lova zany efa iny anao daholy, laniny tamin'ny fahalotona tany amin'ny zavatra ratsy rehetrarehetra tany. Dia olona dia n'Andriamanitra hoe na hihinana ny ankisoa raha tsy afaka nohaniny fa tsy nomen'ny olona anazy na dia ny ankisoa fanodiny saina rehefa avy eo. Dia fanodiny saina rehefa avy eo dia ozy jereo ty zavatra mahazo anahy. Na mpanompono indray koa raha mbola tsara no zavatra iainako. Nodiny saina dia iainga ozy izy dia ody any amin'ny raiko. Rehefa tonga tany amin'ny raika izy, ho avy lavitra dia efa hitany. Rehefa tonga tao dia nomena ny kapa, nomena ny akanjo, nomena ny peratra, novonona ny ondry, dia ny faly. Rehefa tonga ilay zaza.
rehefa tonga le adala le zanaka adala de mifaly tao misy fifaliana tao de naninona le anankiray niamo tezitra de inona lazay za te tao aminao tety foana tsy mba nisy olo nomenao tsy misy zavatra nataonao de ozy le ray hoe ahoana anaka enao eto amiko mandrakany tao anatin'ny inona zany iny le lalamato iny tao anatin'ny tsy fahalalana iny tao anatin'ny tsy fahalalana iny zay rehetrarehetra anao izy de ahoana anao avokoa rehefa ao am' Jesosy Kristy ianao de zanaky ianao mpandovy ianao zanak'Andriamanitra ianao malala zay masoa anao tompo ary zay rehetrarehetra ny tompo de anao aleloia rehefa ao am' Jesosy Kristy ianao a dia rehefa tahina ianao de manino tahina mandrakizay amen na satsy amen iza mino hoe rehefa ao am' Jesosy tompo de tahina mandrakizay ary rehefa voata de voata mandrakizay tsy zay ny fahamarina tenin'Andriamanitra fa tsisy hoe tonga janvier de ndao ndray no anray fitahina fomba fotsiny zany io taona iny mandeha ohatr' zao e fa ny calcultsika miodona ohatran'zao miodina ohatran'zao miodina ohatran'zao de adalain'olona fotsiny anao de azo fitahina mila manao fanatitra be ho an'Andriamanitra tsika mila manao fanatitra hoento ny fanatitra fitahina Andriamanitra anao fa 365 jours ihany ve ny validité ny fitahin'Andriamanitra omenanao de tapitra 365 jours de renouveler anandray zany mba hitahiny anandray ringana ny oloko noho tsy fisiny ny fahalalana fitahina aviny amen tsy ampakan'olona hoento ny fanatitra de avita ao de azo fitahina rehefa isakalaroby rehefa isakalahady de tokava lay azo ny fitahina ndray fa mila manatitra ianao de mila mitondra fanatitra aza manaiky fitahan'olona ianareo amen na satsy amen rehefa manana Jesosy ao anatinao ianao de zanak'Andriamanitra zanaka ianao de mpandova ary mirailova am' Kristy halleloia fa tsy hoe la nidady tamin'ny heritaona iny de validenao ndray ohatra ny karahatrany amin'ny imposiny sisa ny ao am' Jesosy de voata mandrakizay ianao mety tompo amin'ny fahasoavana anasoavanao zay mila fahasoavana rehefa aveo fa tsy ampakain'olona am'zany rehetrarehetra zany halleloia de am'sehoana Jesosy sika ny am'zany teny zany a ndao tsika iaraka ivavaka apetrao am' Jesosy ny fiainanao rehetrarehetra mandehana amin'ny fahamasinana mandehana amin'ny fahamarinana mandehana amin'ny tahotra an'Andriamanitra